tsodrano izay entina ho anareo am'tian'androany ity dia ny hoe fiarabana sy tsodrano taona 2020 avy amin'ny mpanompony Adolphe sy Daniel Randriana Favelony. Lasa iny ny taona 2020 lasa tsy miverina intsony fa ny taona vaovao 2020 indray no diavintsika manomboka izao. Noho izany arabaina isika rehetra, arabaina ry ilay noasoavina, arabaina ry ilay tananaka voafidy, arabaina satria nomena Andriamanitra tomponandro avelomana ianao ka natratra taona 2020. Dia ilay taona tsara be indrindra tamin'ireo taona zay efa nidiavintsika hatramin'izay. Amin'ny taona ity mantsy no anemon'Andriamanitra fahasoavana lehibe amin'ny karazany ho an'ny olony dia hoe izay manompo azy amin'ny fony tokoa. Noho izany mitondra zao tsodrano zao ho anareo izay mivady. Tsodrano miisa 7 izy ity. Voalohany, ny ratsy rehetra sy ny alahelo rehetra zay nandalo teo aminareo tamin'iny taona lasa iny. Hoy aho aminareo tsy hitatsika intsona le zany amin'ny taona vaovao 2020 ity. Ny tombontsyto zay niantso antsika ho amin'ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy no hiady anareo ka fampiasanareo hatrany an-trano. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny ho famonjena zany Israely teo alohan'ny ranomasina mena no ho ataony amintsika ihany koa amin'ity taona ity. Sofina rano ho tafita soa manoloana satra ianareo rehetra zay mandeha amin'izao teny izao. Faharoa, mitsodrano amin'izao fiangonana izao ihany koa zahay amin'ny tiavian'io ity. Tsofina rano ho amin'ny fitahina sy fanambirana ianareo. Ary hita fahombiazana amin'izay atao. Ahita fahombiazana amin'izay atao mandritra taona 2020 ity. Tsy ho saran'Andriamanitra aminao na amin'ny andro na amin'ny alina zany fahasoavana izany fanarakanao ombeny. Hotahina ianao raha miditra ny trano fonenanao, hotahina ianao raha mivoaka, hotahina ianao ao an-tanàna, hotahina ianao any an-tsara, hotahina ianao raha mianatsimo, hotahina ianao raha mianavaratra, hotahina ianao raha miatsinanana, ary hotahina ianao raha miakandrefana. Ity avokoa ne reo zavatra nirintsika tamin'izay. Ka amin'izao taona izao no ilasan'Andriamanitra aminao ihany koa an'ilay teny efa nataony tamin'ny Zakaria ray Jaona Mpanobatisa hoe aza matahotra ny fiangonana fa efa nohainona ny fitarainanao, efa nohainona ny fanioninao, kanefa ninangatanao rehetra izy ary horesy tosika ny mpanao sakarana. Fahasoavana behatra nane ny mombanao rehetra. Faefatra, ho taona mamy sy soa ary ho taona tsara be
ho anisa fatan'olona sy visatyanamavina ary ho an'ny fiavona rehetra tokoane hiditoana vaovao efa diatsika ity amin'izao fotoana izao tokoane no anomeran'Andriamanitra reo fatiantoka zay nazanao nandritra zay fotoana araka zay raiso ho anao manokana ity teny nampitondraina anjoela mpamany ity hoy izy aza matahotra ny tany fambolena miravoravo sy mifaly fa manao zava-dehibe Jehova aza matahotra ny biby eny an-tsaha fa miamaitso kijana any an'hevitra mamony azo ary vovotra ny aviavy sy ny voaloboka ary anareo ny taranaka voatay miravoravo sy mifaly amin'ny Jehovahandriamanitra leo fa mianareo ny lohaolona olona izy dia ndatsaka ranon'olona mivantavatra ho anareo eny ny lohaolona sy ny faraolona aloha dia ho feny vary ny famolona ary ohatra ny vata fanatazany vaisy biby ary nomerako anareo ilay taonomany valary dia ny koraika sy ny sopanga ary kijenja zay miaramilako betsaka nalefako amiranareo ary inona ianareo ka voky dia idera ny anaran'i Jehovahandriamanitra leo fa mahagaga ny fitondrany anareo dia ho fantatrareo fa ao vony zao fiainona izao ao ary izao no Jehovahandriamanitra leo fa tsy misy hafa ary tsy mianatra mandrakizay miloko fadimy tsofoky rano ahery aminao any ny tanan'Andriamanitra ka fandraisana lehibe hatrany no iainanao mandry fotoana ity no tamin'ny sy ny fafambaraka ny fahavalony zany sanain'olon'Andriamanitra tahaka zany ane no mahazo nasay mitsara ny fahavalony zaten'Andriamanitra lalana no dirana entina mielezana fa lalany fito no ivoany antsorana eo alohantsika fandresena tanany minompanao re fiangonana fa eny tsofoky rano ianareo ho lasa fiangonana mahery sy mafana ary ho lasa fiangonana masina sy ho fiderana voninahitry'Andriamanitra amin'ny fotoana roapolo folo ity tsofoky rano eo aminao an-trano ny tanan'Andriamanitra ka ho tonga tahaka reo fiangonana voalohany izao fiangonana nipitan'Andriamanitra atsika izao fifoazana fanatrany ny fiainanao ny resi fa fito ho famaranana sambatra raha samy azo ny ambiaky fa notahin'Andriamanitra manokana ka nataon'ny olona ho famantaran-tony fa sambatra raha samy fiangonana kosa ianareo toka eto fa ny alanareo no amin'Andriamanitra olona maro eo amin'ny fireneny ity ka hoy izy aminareo mandeha tory ny filazantsara sy trano marary avany témoigna afany voafatotra ary sareo hiala fahafatesana ny olona noho izany mitsondrananareo ao mandeha saroa ho antompo Jesosy tsy ala amin'izao fiangonana zao any tanan'Andriamanitra Antananarivo fa raiky ambin'ny folo volana janoary ety amin'olo anavaranay fa manomboka androany dia misokatra varavaran'ny lanitra
izay atao hoe tsy afaka izy ny andro manokana. Ny tena manana azy dia izao tandremo, izay tena manana tandremo raha sanatria ka sendra mitapô amin'ny olana na miady na ny zavatra sarotra anao, zavatra mety traky eto ambony tany ity zany, fa tandremo mba tsy hozozona fononao satria efa tsofina rano anao tena. Fa Andriamanitra zay ataontsika ho amin'izao famonjena izao, izy miasa ka namarina tsogazy efa tsofina rano.